Sehatra ny tsy fandriampahalemana indray kosa ny ena nitrangana alatrombo tany amin'ny ilany atsimon'ny nosy iny raha ny tatitra nentin'ny gendarmerie pirenena tatitra izay mifanandrify amin'ilay hetsika natsoina hoe opération coup d'arrêt tanterahana tany amin'izay ilany atsimon'ny nosy izay. Ny valopolo isanjaton'ireo omby alatra dia efa tafaverina amin'ireo tompony avokoa ary misy ny dahalo miisa 420 sarina ary maty ny mpitandron'ny filaminana. Ny vokatra azo volan'ireo zany amin'ny androany tao anatin'izay croissant rouge dia faritra ny tena tamin'ireo tamin'ny farany teo ny région maromaro io zany région atsimo antsinanana, région anosy, région androy, région atsimo andrefana, menabe, melaky, iorombe matsiatra dia anankidimy mercado vol recensé zay zany ny voaty aminay. Ao anatin'izay misy 732 isany mivery ary ny récupéré tamin'izay dia 573 78% zany taux de récupération. Marina fa zay zany ny tatitra tonga aty aminay misy zany ny tatitra zay mbola sy tonga aty aminay io zany statistique hatramin'ny tamin'ny daty 17 juin teo zay statistique omeko anareo zay. Misy ny force de l'ordre dia tsisy nanina tsisy narana tsisy anina iverena kely ny avao satria militsy an'le hoe gendarme fito ambin'ny folo naratra avotaka amin'ny gazety androany. Dia misy amin'ny omby nampidirina folena satria mampiariary fa natao contrôle dia misy 433 ary misy any base kosa sy izy misy anankely fusil de chasse sy izy misy ny opération. Akoatran'izay zany dia natratrarina rongony koa zany tany amin'ny faritry anosy tany amin'ny faritry Botroka tany misy 52 sac izy milanja eo amin'ny 700 kilo rongony zay tsika apekatana tetanina misy any dahalo maty hatramin'izao dia 9 ambin'ny roapolo isany dahalo maty.